Fanankalazana omaly kosa ny andro maneran-tany mahakasika ny fanampiana maha-olona nanamarika izany tsika teto Madagasikara satria dia nisy ny hetsika izay notanterahana omaly teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny panorama indray narivo teny. Le monde a besoin de plus. Ny firenetika dia mila bebe kokoa raha ny voalaza ny solotena maharitry ny PAM eto amintsika izay ny solotoerana ny solotena maharitry ny firenena mikambana omaly nandritry ny etika natao anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanampiana maha-olona tao amin'ny trano fandraisam-bahiny panorama. Ho azy dia ilaina ny fiaraha-miasa na ny esprit d'équipe eo amin'ireo vondrona samihafa. Raha ny loza voajanahary farany teo no resahana dia mahery ny efatralina ireo izay voakasiky ny rivo-doza sy ny tondran-drano ary 5,5 tapitrisa $, ny fanampiana voaray ary $1 avy amin'ny sehatra tsy miankina. Voalaza fa zava-dehibe ny fanampiana maha-olona. Tsika malala fa Madagasikara manosy azy dia betsaka ireo loza voajanahary mety mandalo eto Madagasikara izany. Ao koa ny karazana loza ivelan'izay raha tsy resaka fa tsy ny accident amin'ny chimique isika dia mety efa manodidina amin'ny Madagasikara amin'ny piscine ataontsika hoe industrie isan-karazany mikirakira an'ireny produits chimiques ireny. Ka eo anatrehan'izay zany izahay aty amin'ny acteur humanitaire dia mieritreritra fa tsy vitan'ny eo acteur mahazatra intsony ny asa zany. Ny teny mahazatra hoe amin'ny okan'izay firenena mikambana ireo ONG isan-karazany ary indrindra ny gouvernement dia ny sehatra tsy miankina zany na secteur privé dia tena izay manana ny hoety manana capacité na amina teknôlôjia zany na amin'ny logistique isan-karazany dia eritreritiny fa tokony hiditra ao anatin'izay action humanitaire zay. Ho an'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta dia mila fanampiana mba ahafahana miala amin'ny fanampiana isika. Voalohany moa satria miresaka aide humanitaire tsika dia ny voalohany tonga ao anatin'ny saina aloha Madagasikara a besoin d'aide. Fa tipitohizana kely izy d'aide à nous passer de l'aide. Tokony ampila zany tsika mba hialantsika amin'ny fanampiana. Zay zany ny angambany voalohany teny ngeza be aretenir zao zay mba tokony saintsaina ary zay ny tokony horesiny rehetrarehetra. Nandray anjara tamin'ny fankalazana ity andro eran-tany ho an'ny fifanampiana maha-olona izay notohanan'ny orinasa Mady Courrier ity ny sampandrarany firenena mikambana ny PAM, ny PNUD, ny FAO, hita teny ihany koa ny CGPU sy ireo orinasa mpifandraisana toy ny Orange sy ny Telma.